nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany nietsika lambanana karakarain'ny ministerany asa tanana sy ny kolotsaina ary ny vakoka ka maharitra atelona eny amin'ny tranomboky pirenena apifolo izany. Ala virandalana amin'ny firay alina kilometatra nafany nisy asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka ny ona tamin'ny mpanao asa tanana ny mpanakanto ary ireo misehatra amin'ny fampirobabona ny vakoka ny fito tao anatin'ny fito volana. Nandritro vanim-potoana ihany koa dia karatra matiana miisa 2 arivo no nizaraina ho an'ny mpanao asa tanana ary mpanao asa tanana misy 500 no nahazo fampiafanana mikasika ny fanatsarana ny fahaiza-manao. Nahazo famatsim-bola mitetina $1,000 avy amin'ny firenena japonais entina akajiana ny entana sarobidy sy tsimay vokatry ny famaizan'ny rova manjakamiadana sy anamboarana ivitoerana ho an'ny vakoka ity ministera ity. Ilaina averina ny asin'ny kolotsaina sy ny vakoka noho izy voasokajy ho isan'ny fototra iray mahafirenena ny firenena io. Kolotsaintsika rahantsika mahita rahantsika mahalala fa manomboka very fanatontoloana amin'izao fotoana izao. Mila fiezahana be ny famerenana an'izany ifotony izay miainga avy amin'ny mpianatra madinika indrindra. Izay mahatonga ny manentana ny mpianatra, ny mpanabe, ny mpampianatra mpikaroka mba ahafahana mamerina an'izay kolotsaina izay any anatin'ny fampianarana dia ny literatiora sy ny riba ihany koa izay tokony ezahan'ny tanora ny mamatatra sy mamakafaka azy ireny. Ao anatin'izany ihany koa ny mpanao asa tanana izay hita fa hatramin'izao fotoana ifampiasantsika izao mbola tsy mipetraka ny politika pirenen'ny asa tanana izay fitetezam-paritra ny tany-saina rehetra teo izay dia noentina nandrafetana n'izay politika izay anaovana ny lovary an-dasy miaraka amin'ny mpanao asa tanana ao anatin'ny hetsika mandritra ny 3 andro izay. Ho an'ny mpanakanto ihany koa dia misy ny sata amin'ny feno mpanakanto amin'ny lafiny rehetrarehetra izay nanaovana fanontaniana nangatahana valiny tamin'ny mpanakanto tsirairay izay niantefany izany ny fédération ny syndicat hatramin'ny mpanao ny asa sikotra sy ny sisa dia ireny rehetrarehetra ireny dia zana ihany koa aravina atao anatin'ny lovary an-dasy ao anatin'izao 3 andro misesy izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika lambanana karakaray ny ministeran'ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka izay tanterahany eto amin'ny tranomboky pirenena apifolo. Nanome voninahitra lanian'izany ny praiminisitra Kolo Roger izay nanambara fa vonina hanome tohana ny asa tanana ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny fampiratiana dia hisy ny konferansa ho tanterahana mandritra ny fihetsika lambanana. Ministera raha mihoatra amin'ireo artista ireo ny ministera dia tsy mpamatsy vola azy ireo apetraka mazavatsara zay fa ny ministera dia mandray rôle na médiateur sy facilitateur ho an'ny mpanakanto sy ny mpikirakira ny lafin'ny vakoka sy ny mpanao asa tanana rehetra. Mandritra ity 3 andro ity dia misy ny atao hoe conférence, misy ny atelier, misy ny fifanankarozana traikefa dia mino izahay fa mitondra zavatra hitondra fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny fikirakirana zavakanto sy ny kolotsaina fanatanterahana ny tsena Lambanana ity. Nanontany ianao teo hoe inona no entina ao anatin'izay mitondra fampandrosoana no voalohany indrindra mangetaheta fiovana avokoa ny olona rehetra. Isika raha teo vao avovoaka krizy mino izahay fa ny kolotsaina sy ny zavakanto sy ny asa tanana dia hitondra ataoko hoe toerana lehibe eo amin'ny sehatra ara-toekarena angamba satria izay mihitsy koa montajon'ny ministera dia maharitra 3 andro no ty hetsika lambanana eto amin'ny tranomboky pirenena ity.